Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra zao. Tena diso fahavalo ianao. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa nisy fotoana ny teny teto amin'ity pejy ity hoe ny afatra betsaka indrindra voaraiko ato amin'ity pejy ity dia vehivavy manoratra mitaraina ny amin'ny ditra ny vadiny. Ary tena lava be foana io afatra io, mitantara sy mitanisa eo ilay zavatra ataon'ilay lehilahy. Dia tena hoe manitsakitsaka izy, efa tamin'ny 2000 zao izy nefa nanomboka niaraka tamina olona. Dia amin'izao fotoana izao indray izy miaraka amin'ny olona ohatran'izao, misy fotoana olona roa indray miaraka aminy. Dia efa nanarina izy, dia efa nitenenina izy. Dia avao izy nifona nandadilady mihitsy dia miverina indray izy manao an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Dia tena hoe sahirantsika ao anatin'ilay izy, tena mandreraka, efa tsy te herika azy intsony, efa nisy fotoana namela ny helony. Dia avy eo nefany hitako indray izy mbola manadala vehivavy. Ny sasany moa dia ny mpanampy ao trano mihitsy indray ny arahan'ilay lehilahy. Ny sasany dia hoe lasa indray izy nandeha nakany amin'ny anatany dia tsy miverina mihitsy fa herinandro izy nandeha tany. Tena be dia be. Dia nefa ao anatin'izany efa nisy ezaka be dia be zany natao hoe natao ny fampihavanana, natsoina daholo ny vavolombelona niteny azy, nentina tany amin'ny pastera, nentina terisy tetsy. Sasany efa nanao contrat taratasy mihitsy. Fa tena hoe eo foana ihany ilay lehilahy, miverina foana ihany ny adalany, manao an'ilay izy foana ihany izy. Ary amin'ireo lehilahy ireo dia misy ny mivavaka, misy ny tsy mivavaka, misy ny olon'Andriamanitra, be dia be isan-karazany mihitsy n'ilay izy. Dia ao anatin'ilay izy ilay vehivavy tena hoe victime, ary tena mijaly dia tena hoe mangataka mihitsy hoe afaka misaraka ve, satria tena ohatrany efa mandreraka na mahita azy ary efa tena ritra tanteraka ny fitiavako, tsy tiako tsony mihitsy na mahita azy ary efa tena tsy vitako tsony zany amelailoka azy zany. Ny sasany mitarena hoe efa nisy fotoana nakamaty mihitsy tamin'ny zavatra izay nataony, ohatran'izao ny ataony, maka voly izy manao an'izao. Dia mitaraina lavabe tsika, tena be dia be ny afatra voaraiko amin'izany ato amin'ity pejy ity. Ary rehefa tena dinihany ary izy dia tena tsapako hoe diso fahavalo koa tsika indraindray. Ary mila mandinika tsika satria raha ny tena marina ny ery havany, ny tena olana dia ilay filana, ilay ota izay mamatotra ny vadinao. Zay ny tena fahavalo voalohany indrindra. Ary rehefa io no afaka, raha io no resy dia milamina ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Ny vadinao zany raha ny tena marina tsy mbola tena miaina, le mahatompo sy mpamonjy an'i Jesosy Kristy mihitsy izy. Ary devoly manao taingim-bozina azy io, devoly mijapy azy io, misovaly azy isan'andro isan'andro amin'ny karazam-paharatsiana io. Ary tena tsy fidino azy fa matoa izy manaiky hoe hoentina makary, hoentina makatsy ampihavanana, hoentina makatsy hivavahana, manao taratasy ohatr'izao contrat, mba misy finiavana ihany zany ao anatiny iova. Matoa izy mibaboka mifona dia misy finiavana ihany anatiny iova, fa tena tsy voatohatra n'izany ilay filana ao anatin'izany. Tsy sanatria hoe miaro azy fa te hitarika ny saintsika kosa ny amin'ny hoe tena ota no tena fahavalonareo, fa tsy ilay vadinao. Ilay ota ao anatiny, ilay filana izay mamatotra azy io mihitsy ny tena fahavalo. Ary io no mahatonga azy tsy tompon'ny tenany io. Jereo tsara ny manana toko 7 manomboka ny 440 ka hatramin'ny 9 farany, fa tena tsy tompon'ny tenany izy fa ny amin'ny zavatra izay tiany atao tsy vitany, fa tsy tiany atao foana nohatra tanterakany. Dia lasa foana, mandeha foana satria mbola tena hoe andevoziny ilay fahotany izy. Ka ny tena fahavalonao dia io, fa tsy ny vadinao. Tsy ny vadinao mihitsy ny fahavalonao, fa io ota io. Ary zany ny avaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesiana 4:12, fa isika ozy izy tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjakan'izao fahamaizinana zao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà tsika, tsy miady amin'ny olona isika, tsy manana fahavalo olona isika, fa ny devoly izay mampiasa n'iny olona iny ny fahavalontsika. Ka ny tokony ataonao dia tena hoe eo ambanimbany eo izy manao hoe mivara ary siky ny fahamarinana ny valahanareo. Zany hoe tena mila miatrika ianao dia tsy ny vadinao mihitsy no hiadivanao, fa io fanahy ratsy any amin'ny rivotra zay mamatotra azy io. Ny tena mission anao zany dia ny hitondra ny vadinao iaina ilay hoe Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainany, anafaka azy amin'io zavatra izay mamatotra azy io. Ary zay no nanomezan'Andriamanitra anao ho vadiny. Fa tsy hoe rehefa hitako izy fa tena manana dia aloha hiala zany, aleoko manao divorce fa tsy mety amiko. Tsy ny vadinao ny olanao, fa io fanahy ratsy izay mihazona azy io. Ary rehefa hitanao zany dia ho tsapanao ilay hoe
lasa anana fitiavana azy ianao. Izay ny tena zavatra lehibe indrindra. Ianao mila mijery azy amin'ny hoe ny vadinao ny tena marary, ny vadinao ny tena mila fitsaboana, ny vadinao ny tena mila fanampiana, ary ianao no nataon'Andriamanitra hijoro hanohana azy, hanampy azy ao anatin'izany, hanafaka azy satria famonjena ny fanahiny koa ny tena zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra fa tsy ny famonjena ny tokantranonareo fotsiny, ny fanahiny vadinao mihitsy. Ka io tsy vitany hoe andao izy hoentina makary dia ampanaovina contrat, andao izy hoentina makary dia tenenina, fa na hoe eny ilaina ihany zany hoe tenenina izy, anarina izy, fa tsy manala ny fahotan'ny olona mihitsy tompoko ny fananarana. Tsy mahafaka ny fahotana sy ny filana ao anatin'ny olona mihitsy ny resaka hoe fitenenana, na ny resaka hoe contrat ampanaovina taratasy ohatran'izao na hoe inona, tsy manafaka izany. Fa horeraka eo ianareo, fa ny zava-dehibe indrindra hoe tovy tonga eo am-poditry ny hazo fijaliana ny vadinao, hibaboka eo. Fa raha tonga eo izy dia teny tahaka ny Paoly manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy eto ambony hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Any amin'ny Galatiana 4:20 dia ho hitanao fa olom-baovao izy, ho tonga olom-baovao izy, ary dia iova hiala daholo fotsiny ireo zavatra rehetrarehetra ireo, ary zany zavatra zany dia vitan'Andriamanitra anatin'ny raim-pimaso ny manao an'izany. Raha ohatra ka tonga amin'izay le hoe teboka ahatsapany ny asa-pamonjena nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana izay izy, ka vonona hanombo ny filany sy ny faharatsiany rehetra eo am-poditry izany hazo fijaliana izany. Ny zavatra takian'Andriamanitra aminao, vakio tsara Efesiana 4:9 io any amin'ny hoe ny adi-panahin'ny kristianina ozy izy sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. Misy fiadiana atolotr'Andriamanitra ao. Ary eo ambanimbany izy manao hoe ary mivavaha mandrakariva ozy izy. Vavaka. Zany ny tena zava-dehibe indrindra takian'Andriamanitra amintsika. Dia roainy devoly, tena mijoroa ianao. Fa le devoly ianao io manakorotana anareo io e. Ny devoly mitady anao taingim-bozina ny vadinao io ary mila ampiasanao mihitsy ny finoana. Roainy devoly izay miazona azy, ka mahatonga anazy mbola mivezivezy, mijerijery makery, ary mbola mahatonga anazy mbola taraiky ihany naninany. Roainy devoly, fa tsy manovana inona na inona mihitsy le fimenonao fa vao mankely izy makararo ny fonao fotsiny. Vady efa nentinao teo anatrehan'Andriamanitra io, efa nahazo tsodranon'Andriamanitra ny tokantranonareo fa ataky avy amin'ny devoly io zavatra mahatonga ny tokantranonareo isaviritaka sy hikorotana io. Ary ny anjaranao anatin'izany dia tsy ny miady amin'ny vadinao, fa ny manohatra ny fanamaloto izay mampiasa anazy io. Averiko ihany, tsy hoe miaro azy tsy miaro azy mihitsy ao anatin'izany fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe isika izay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Dia tena hoe ianao zany ny matanjaka ara-panahy, matanjaka amin'ny finoana dia jerevo ny vadinao, ampio izy, ampiakaro izy, vonjeo ny fanahiny ho tafahala ao anatin'izany. Be dia be ny karazana faharatsiana izay mamatotra ny olona. Tsy voatery hoe fijangajangana ihany fa na ny loka, na ny zava-mahadomelona, na ny karazana fitenenan-dratsy sy ny zavatra isan-karazany izay filana le izy ry havana. Ao anatin'izany koa ny pornografia. Fa dia izao fotsiny hoe tsy vitantsika amin'ny alalan'ny fifampitenenana sy ny moral io. Tsy izany mihitsy no anafaka ny olona amin'io fa tena tsy maintsy entinao izy ho ao amin'ny Jesosy Kristy, ho eo am-poditry ny hazo fijaliana, hanombo an'izany filana zany. Fa efa nentin'i Jesosy tompo teo ambony hazo fijaliana ary zany ny nahafatesan'ny tompo hitondra n'io karazam-pahotantsika io ho eo amin'ny tenany, hamonona n'io fahotantsika io eo amin'ny tenany mba hananantsika le fanapahana sy le fanamarinana izay omen'Andriamanitra antsika. Ato amin'ity pejy ity misy vidéo miresaka ny amin'ny hoe ny fomba hialana amin'ny filan-dratsy. Azonao ampiana ny vadinao hijery an'izany vidéo zany, dia entinao ambavaka izy, tarihanao izy. Zany ny tena zava-dehibe indrindra fa tsy hoe vao mainka izy atosika eo fa tena vao mainka manampy olana hafa koa tsika ao anatin'ilay izy ary hitantsika tsara fa tsy mahavaha olana akory le gidragidra sy ady samihafa. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra mila matanjaka amin'ny finoana isika. Vakio tsara Efesiana 4:9 fa averiko ihany, tandremo sao diso fahavalo. Ny devoly ny fahavalonao fa tsy ny vadinao. Ny fahotana ao anatiny no alana fa tsy hoe omena moral izy dia iova. Ary dia mahereza ry havana, tena mahereza fa io zany no anjara hazo fijaliana izay nomeny tompo anao. Ka asakasakao ny hoe ho atsipiko ve ty hazo fijaliana ity sa hoentiko. Dia ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra. Amen.